Senjeba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Olotranao ny fampalalam-baovao. Angatahanay Andriamato Filo ny lapany mahazo arivo sy ny entsimbazaza ary ny hanesoranareo diaspora ao anatin'ny fitondrana. Io raha fehezana ny kabary izay nataon'ny filohan'ny fizafafi na ny fikambanany zanaky ny faritany ny Fianarantsora Zanamasoa Kristine nandritra ny fiarabana tratra ny taona nataon'ny fikambanana natao Fianarantsora ny andro ny omaly fangatahana izay nantefa mivantana tamin'ny filohan'ny Repoblika. Tsy hita mazava ny asan'ny sampana miandraikitra ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera na ny cellule de lutte contre la cybercriminalité eto amintsika hono teo anivony ACCDDE2 tsy tokony hitazam-potsiny ireo fandikandalana misy amin'izao fotoana izao ity rafitra ity ary tokony hanokatra fanadidina lalina ihany koa ny bianco manoloana ireo ampamoaka momba ny trangana kolokolo izay anaovan'olon-tsotra sasany ampamoaka eo anivony izany tambazotra ny tserasera izany. Maresaka iresampirenena manodidina ny 400 eo ireo mpitsaponeny namony ainy vokatry ny filentehan'ny sambo nanderan'izy ireo tany amin'ny faridranomasiny Italia. Hatreto tsy mbola fantatra marina ny isan'ireo olona tao anatin'ity sambo ity ary efa ao Italia avokoa ireo olona avotra amin'izao firendrehan'ny sambo izao. Ny andinindinireo avy hatrany ary arahanao afaka segonda fohy. Aliny alady fa 20 ny volana febroary taona 2024 maratra ny araba tokolasy toko avy amin'ity alina ity ary tsy asako ampanajana anjony fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farana amin'izao fiarantsika izao. Ny anomboantsika izany ho an'ny Fianaratsoa avy hatrany angatahinay Andriamato Filohan'ny Repoblika ny lapany mahazo arivo sy ny eny tsimbazaza ary ny hanesoran'ireo diaspora ao anatin'ny fitondrana. Io raha fehezana ny kabary izay nataon'ny filohan'ny fikambanana fizafafi na ny fikambanany zanaky ny faritany ny Fianarantsora Kristine Zanamasoa ny andro ny omaly nandritra ny fampiarabana tratra ny taona vaovao 2024 tao Fianaratsoa tao fangatahana izay nantefa mivantana tamin'ny filohan'ny Repoblika fanadidinity ny Gaeton Andriatsilafo. Nanaitra ny maro ny kabary nataon'ny filohan'ny fizafafi na ny fikambanany zanaky faritany Fianaratsoa no sady filohany anteny meram-pirenena raha Zanamasoa Kristine nandritra ny fiarabana tratran'ny taona teo amin'ny kianja ny Don Bosco Fianaratsoa omaly afatra mivantana nampitaina amin'ny filohan'ny Repoblika. Tainosoa tika fizafafi tainosoa Andriamato Filoha ny vatondray hagnato tsy vato latsakato mitainosoa fa soa ho anareo agny an'izao fa zahao ny hosolofon'ireo ray aman-dreny tagny mahazo arivo sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny Assemblée nationale. Minga tsasia mpandika teny zay avy agnapotsika zay fa gnay Andriamato Filoha fa navonina am'izay agnay fa gnay tsa hilikilika ko asina diaspora ao agnatin'ny fitondrana vonina gnay omenay anao ny vatonay fa zireo ny solofonay zay no ambarako anareo mba ho antoka mba hampandroso an'ity Fianaratsoa ity fa tsy hataonona lava tsika hoe cimetière de projet cimetière ny faritanitsika mandroso atsika Fianaratsoa satria ny sationany efa niditra sao ny zanatsika nisy firy niditra tamin'ity farany ity tsahoroa koa ro hiditra amin'ny magnaraka rehefa falifaly agnareo agny fa matoky sy mino gnay fa mba tsy ho latsaky ny folo ny hiditsao amin'ny magnaraka fa gnay de vonina hanao ny adidy amin'ny maha olo pirenenanay fa gnay olo tsy avery zo fa gnay managna ny zonay. Izany hoe
mangataka amin'ny filoham-pirenena ijery manokana ny faritanin'ny Fianaratsoa ny filohan'ny Fizafafi ary nametraka fepetra. Isan'izany ny anomezana ny lapany mahazo arivo sy ny Tsimbazaza ary tsy tokony ho latsaky ny folo ny ministra zanaky Fianaratsoa raha manome vato ny filoha ny Fizafafi mandritry ny fifidianana. Fanampiny tsy ekena hoy Kristina Razanamasoa ny ametrahana diaspora ao anatin'ny fitondrana fa ny okevitra izay nanaitra ny beseny maro amin'ny mahafikambanana azy. Ao ireo nilaza fa tsy ny fanarahana teo amin'ny samy mpikambana sy ireo lohandohany iny kabary izay nataon'ny filohan'ny fikambanana iny. Ao ireo nanometsiny ary eo ireo nilaza fa tsy tokony atao fitaovana politika ny fikambanana. Amizao ankatoky ny fifidianana zao dia samy mizaha mampetipety ny azy avokoa ireo fikambanana maro samihafa amin'ity tanindrazantsika iombolana ity fa lafomba vao hafa mila fampiasam-bola avy any ivelany Madagasikara indrindra fa io amin'ny lafiny fizahantany raha nambaran'ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga hajo adreny anarivelo raha nanontany ny mpanao gazety eo anivon'ny Africa Press ao Paris. Isan'ny sehatra afahana mitondra fampandrosoana ary manainga ny toekarena malagasy ny sehatry ny fizahantany raha nambarany. Ankoatra ny tontolon'ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny fandraharahana eto Madagasikara, isan'ny fanontaniana ny bahana nandritra ny resaka ny fanaovan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny mpanao gazety ny Africa Press ao Paris ny sehatry ny fizahantany. Manana herintsika goavana eo amin'ny sehatry ny fizahantany Madagasikara, hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga raha naneho ny heviny ary maro ny olona mivelona amin'izany na mivantana na ankolaka. Afaka mamelona ny fampandrosoana sy manatsara ny toekarena eto Madagasikara ny fizahantany. Azo atao tsara ho izy mahazo mpizahatany ny ray tapitrisa na dia mbola lavitra izany azy i Madagasikara amin'izao fotoana. Sosokevitra narosiny ny manoloan'izany ny ametrahana paikady ahafahana misintona ireo mpizahatany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fametrahana filaminana amin'ny fampiasam-bola. Ampitomboana ihany koa ny fifandraisana amin'ireo kompani mpitaterana hafa. Isan'ny mampidi-bola vahiny ho an'i Madagasikara ihany koa ny fizahantany, saingy indrisy hoy izy ny fitaterana nabakabaka eto amintsika izay isan'ny lafo indrindra ka misakana ireo mpizahatany. Misedra olana goavana i Madagasikara amin'izao fotoana. Mila fahavononana politika mazava sy matanjaka izany ahafahany abakabaka misokatra na ny offense-kay. Ilaina ny fandaminana sy ny fanatsarana. Ny sehatry ny fitaterana sy ny angofo izy ny tokony atao laharam-pahamehana ahafahana misintona ireo mpampiasa vola vahiny. Tokony hisy ny dinika sy fifanakalozana mazava iarana amin'ireo firenena namany Madagasikara ahafahana mahazo io filaminan'ny fampiasam-bola io. Ankelan'izay nambarany ihany koa fa isan'ny sehatra miroborobo amin'ny firenena maro tanora toa ny Madagasikara ny sehatry ny numerika. Io no ahafahan'ireo tanora malagasy misokatra amin'ny fanatotoloana sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Eo ihany koa ny sehatry ny fambolena. I Madagasikara izay manana tany midadasika tsy mbola miasa na dia ny 700 ponina dia tantsaha avokoa. Tanjona amin'izany ny azahoana fahalevantena ara-tsakafo satria indrisy fa i Madagasikara dia manafatra vary avy any Azia. Ny datin'ny 12 Febroary lasa teo no nandalo tao amin'ny commune Morarano ny filohan'ny Republika ny Madagasikara izay nanambara ampahibe maso fa ametraka paikady matotra iadina amin'ny fakanan-keriny. Akory nefa naterany vahoaka fa dia nizomba lasa teo olona misa 4 sady no nalain'ireo dalo ankeriny tao Ambohimanarivo, commune ambanivohitra Morarano. Mipetraka araka izany ny fanontaniana kabary sy velena vesa inona marina ny paikady entiny fitondram-panjakana ho an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana ao Morarano izay. Dia raha tsika ny fanadiny makasika izay. Olona 4 mianadahy nalainy pakan-keriny tao Ambohimanarivo, commune ambanivohitra Morarano ny aliny zoma lasa teo tokony tamin'ny folora sasany. Nitady vola vidim-bary tamin'ireo ray aman-dreniny nalaina ankeriny ny jiolahy izay fantatra fa tanora avokoa. Dia nahita hazavana be teto ay zany zareo mandrehatra le lampe de poche mazava be reny namohan'le mpiandromby matory amin'ity trano anankiray ity. Dia presente moa zany ny mpiandromby amohan'le olona ho alaina ato fa le olona ho alaina natoloka amin'ity trano anankiray ity. Dia zareo moa tsy dia nainona feo fa ny kalma be zany zareo mamohan'le olona tsy mitabataba mihitsy. Dia nipirin zareo baramina amin'izay moa zany ty trano ity dia niditra zareo dia nanapresan'le madama kely tao. Dia le vadin'le madama kely le atao hoe Elio zany nivoaka nandositra ny andrefana izy. Nisy varivarana indray zany mivaly ary andrefana ary. Dia nivoaka nakany izy nieritreritra hoe andositra kanto izy vao nivoaka natao tonga dia voasambotra dia efa nifatorana zareo tao. Dia nampandadiny indray niditra nakaty an-trano nanantona ny vadiny izay voatera kely mbola tsy ampiray volana akory. Zareo zany mitondra basy daholo fa tsy nanapoaka. 7 basy mientiny zareo teo tsy nanapoaka basy mihitsy izy na indray mandeha fa manambana fotsiny. Manambana fotsiny izy. Tsisy misarotavana anankiray
fa anakiroa fotsiny no tsy samy seho fa miampify aty amin'ity varavarana ity dia takonany amin'le varavaram-pitaratra ny ila tarehany dia takonany amin'ny rideau ny ilany tarehany fa ny valo niditra tao an-trano zany ny fito mitana basy dia ny ray mitana basy dia ile ray io mampiresaka an'le madama kely. Tafaporitsaka ilay lehilahy mpiandry omby ka afaka ny tantara ny nanjo azy. Zareo na eny fembasy dia nilefa zareo tanaty kininina mbara zanajanaka tsoratsoraka kininina zay dia tsy nahoanjareo tsony za dia laza za nialako le toerana le natanjareo anahy dia namontsy loasa hafa ndray za dia zay mba ny afako zay ngamba ny manahoana fihetseham-po zany amin'izao fihetseham-poko aloha dia efa za tafavoaka dia efa faly amin'Andriamanitra za. Fa ny telony zao no nisiany fankanakeriny tamin'ity fianakaviana ity ka manao antsoavo izy ireo ny amin'ny siny ny fifanomezany tanana. Io io mijoro miresaka aminareo amin'ny tele zao efa lany ny ampelantananay intelo zay zany voatafika amin'izao fotoana zao tsisy tsony tsy vola manalina na manitsiny no angatan'ireo kidnappeur fa vola manapotisana na dia atao hoe loharano tsy mety ritra aza arena vilany ahy tena tsy misy ampelantanana tsao zay navotana ka noho zany miangavy anareo namana re zay mahafaka manolo tanana tsara sitrapo namana sy tapaka rehetra mandy mahita anazy hoe manerana Madagasikara dia mba mangataka zay. Ny alakamisy 9 Febroary lasa teo tsy ahivona no nitsidika tao amin'ny commune na Morarano Krom ny filoham-pirenena izay nanambara amin'ny Paibemasy fa ametraka paikady matotra iadina amin'ny fankanakeriny. Tsy niandry elakory izao efa nitrangy izao indray ny raharaha mijala ny mponina ka mitaky fanapakevitra matotra avy amin'ny fanjakana amongorana io resaka fankanakeriny io. Fanontaniana apetraka ny vahoaka araka izany dia hoe oviana no apetraky ny filoham-pirenena ilay paikady entina iadina amin'izay asandalo zay fa dia miororo ireo vahoaka ny toerana amin'izao fotoana izao fa ny amin'iny faritra loatra mangoriny hatrany tsy eken'ny mponina ao Andilana Avaratra distrikny Amparafara vola ny fikasan'ny fikambanana iray anokatra indray ny fitrandrahana vato sarobidy beril ao amin'ny tanànan'izy ireo ny vory ireo fokon'olona ny zomalasa teo ary nisy ny fanangonana sy ny anohitra izany efa nokafana indray ity carrière ity. Tsy manaiky ny fanokafana indray ny fitrandrahana beril ataona fikambanana iray ao amin'ny tanin'izy ireo ny mponina ao Andilana Avaratra distrikna Amparafara vola ny fitrandrahana vato nataon'ity fikambanana ity teo aloha tao an-toerana izay tsy nitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna fa vao maika nitondra fahasimbana raha ny fanazavana ho fanehoana izay tsy fanikeny izay araka izany nidina andalambe sy ny lanja sorabavety ireo mponina omaly. Zay olona fanaovana petrakolehibenay rainay daholo tsy kanavaka fandoma zay kanefa zay tompony tsy nivatrana ny rainay na ny lehibenay fa nametraka ny zavatra ipitranay amonomanay ity amin'izao fotoana zao ma dia nisy nivaritra ka tsy magneky zay amin'izao fotoana zao satria ny antony tompony nametraka anazy tsy nafonivaritra na ofaka indrindra fa zay napetraka ny zafiamanjanany amin'izao fotoana zay dia tsy manaiky hatramin'izao mandrisitra amin'ny falana. Hitanay mihitsy fa magnano piqué mihitsy zareo akao zany hitanay ekeo olona vitsena zareo zay olona magnano zany fa olona telo roy nefa mitopy tanàna tsy azo zareo tsinina mihitsy hipiarahamonina daholo tsisy miditra amin'izany mihitsy tsisy manaiky hoe ampidiranjareo zany satria amotiky n'le tanàna andilana ny programme-jareo fa tsy asakao fototra tanànanay raha anaovana an'izany tsy nielina zany zay tsy manaiky an'izany hatramin'ny faran'izay tokon'olona andilana fa komina andilana tsy raha volava manontolo. Tsara dalàna ihany koa ireo mponina ny taratasy nampidirana ity fikambanana mpitrandraka vato ity indray ao amin'ny tanin'izy ireo. Ity fikambanana voalaza ity izay isany namitaka ny mponina tao an-toerana tamin'ny fitrandrana nataon'izy ireo teo aloha. Nalaina ny fotokopiana karapanondry tiety ny solokina hoe nagana fikambanana ny antony nanaovanjareo an'izany efa entinjareo angalarana le tany milaza zareo hoe amorona fikambanana anao asa soa eto tanàna aiza nefa zany hatramin'izao tsy hita izay tsy manaiky le fikambanana manampisoa hiditra eto amin'ny commune Andila mitaratasy-njaria zany vitan-jareo avy aiza risirisin-jaria zany fa tsisy tena rana tamin'ny tompotany. Reo olona agnatin'ny fikambanana manampisoa zao reo ny mbola nandoto sagnanay tamin'izany mbola misy hitako ke zareo miaraka amin'ny fikambanana io zay zany raha vonanagna taratasy matompo tany aminay voatomboka fokotany jusqu'à amin'ny commune dia niraisin-jare zay
tena mitana hoe aty nareo magnano andro masipokin'olona amin'ny alina nefa le vatony voaka ahodiny zareo avy ty andrefana dia nisy madama zay agny Antananarivo niaraka taminany teny hoe anday ialana aty fa afika dia raha fa nihodina zay dia naty vato voaka dia raha fa takatray le vato dia lasa nataonjareo olagna taminay dia lasa rava le fikambanany tamin'izany dia izao ndray izy mijoro dia tsy ekenay tompoko fa tsy vonigny nanaovan'ireo an'ity zavatra ty fa atry tamin'ny karerana azy regny mangataka amin'ny fitondram-panjakana hiary ny tanànan'izy ireo sy jery akaiky ny fananany manoloan'izany ireo mponina ho andilana avaratra tsy aivina isan'ireo fikambanana 20 nahazo taratasy fahazondalana hitrandraka mandritra ny enim-bolana ho andilana avaratra ity fikambanana ity raha nambarany ministera ny 3 febroary lasa teo tsy ekeny ny mponina ao an-toerana izany ka anaovan'izy ireo antso amin'ireo tompon'andraikitra. Izany antony tsy anekeny ny vahoaka ny fitrandrahana reny vato sarobity eo amin'ny tokotany reny dia ny tsy fahazahoan'izy ireo ny tamberina andraikitra koa amin'izay vato mivoaka avy eo ny commune misy azy izay fa la fomba vao hafa tsy hita mazava manaraka ankehitriny ny asany sampana miandraikitra ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera na ny cellule de lutte contre la cybercriminalité eto amintsika raha nambarany teo anivo ny HCD2ED sy tokony tamposiny ihany koa ireo fandikan-dalàna amin'izao fotoana izao ireo izy ireo indrindra fa ny Bianco malona ny ampamoaka maro samihafa amin'ny trangana kolikoly indrindra fa ny anivo ny fonja. Ny anazy va natatoato ny fanalambaraka sy ny ampamoaka maro samihafa ary ny faneratsirana eo anivo ny tambazotra an-tserasera nateo aza ny fametrahana rafitra manokana natao hiady eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera izay napetraka tamin'ny taona 2024 atreto tsy hita mazava ny tena andraikitra ty sampana miandraikitra ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera na ny cellule de lutte contre la cybercriminalité eto amintsika ity ony teo anivo ny HCD2ED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Tsara mampatsiahy atsika fa ny fifandraisana privé na ho an'olona roa dia tsy azo nizaniza avoka raha tsy mahazo lalana any amin'ny procureur de la République. Misy réquisition atao dia avoka zay zavatra zay miantso ndry zareo tompony andraikitra amin'ny cybercriminalité mba handray andraikitra mahakasika an'io matozy io fantatra mitondra zany matozy tsy mijanona dia misy piaro olo mandefa io zavatra ka tokony hojerena akaiky ireo piaro ny olona mandefa zavatra ohatran'ireny ka ny famohanana iny dia mampigada na namoaka azy na nanaparitaka azy dia andraikitra ny cybercriminalité manara-maso an'izay zavatra zay anjakitra ny zareo amin'ny justice manara-maso an'izay. Isan'ny tambazotra sosialy isan'ny mahazo vahana sy irona ny maro ankehitriny ny Facebook tambazotra izay tsy voafehy ihany koa nefa ary miteraka olana eo anivo ny fiarahamonina sehatra ifampitam-baovao ifandrangitana ifanaratsiana ary miafara amin'ny fifanalam-baraka tokony ianao ny asany ihany koa ny Bianco hanadiady mba aloana ireo ny famoahana tranga kolikoly anaovan'ny olona mpamoaka ireny indrindra fa eny amin'ny fonja tokony hisy ny fanadihadiana mba eritreretinao moa ny olona ny amponja afaka amin'ny telefona zavatra tsy fanao ny matony izy mihidy any dikan'izay efa tsy afaka mifandray amin'ny tivelana nefa mbola afaka mifandray zay zavatra zay any dia misy endrika kolokoloka ao anatin'izay matoana afaka amin'ny telefona any dia misy olona zany nampiasainao nafanao azy ny telefona zay dia mbola andraikitra ny zareo karakara ny Bianco koa amin'izay fotoana zay tokony manadiady mikasika an'ilay zavatra reny tokony hiasa izy amin'izao fotoana zao indrindra fa amin'izao vanim-potoana ohatr'izao tokony hiasa misy kokoa izy zay ny fandraisan'olona ohatran'ireny tokony hojereny satria tsy nahazo lalana amin'ny tompony ianao mamoaka an'iny tsy mety zany afa ny olona manao déclaration izy vatany no miteny zay ndray zavatra hafa zay kanefa tokony teny zavatra marina sy mahitsy izy mba tsy hiteraka romoroma teoriana. Sevana dia ny taona 2024 no napetraka teto amintsika ny rafitra miady amin'ny eloka atao amin'ny tambazotra an-tserasera na eo aza ny fametrahana io rafitra io mbola mitoy ny gaboraraka sy ny fisian'ny eloka atao amin'izany fitaovan-tserasera izany indrindra fa ny Facebook maro ireo rafitra napetraka eto amintsika saingy tsy hita mazava ny tena asan'izy ireny ka izany indrindra ny tokony hojerevana akaiky mba hasy andanina ny volam-bahoaka. Verina vetivety any fianaran-tsory ny votry ny faritra automatsatra isika amin'ity vaovao manaraka ity saropiaro sy sarotina amin'ny fananana iambonana ny rimfy na ny rafitra ifotony miaro ny fananana iambonana ao fianaran-tso ao mikasika ireo tanin'ny commune izay lasan'ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao efa nisy ny atsika natao haniarana ireo tompon'andraikitra ambony
saigny tsy nahitana valiny ka niroso tamin'ity dingana mandaraka ty izy ireo. Aingora kotondirina Kolo TVFM ny fendaroto mitondratsika ny antsipriany zay. Tsy nitazapotsiny fa miezaka mampafantatra ny sy fitezan-draharaha eto anivon'ny commune Fianarantsoa renivohitra ny vovonana Rimfy. Araky ny fangatahana izay nataon'ny filohan'ny filakevitry ny communal ny tanàna Fianarantsoa sy ny fangatan'ireo ray aman-dreny eto amin'ny tanàna dia nanao ny fangatahana izahay amin'ny fomba ofisialy ny dika mitovy ny fanapakevitra na teo amin'ny filakevitra communaly makasika an'ireo tany amidy eto amin'ny tanànan'ny Fianarantsoa. Amin'ny maharenivohitry ny faritany ny tanànan'ny Fianarantsoa dia voninahitra ho anay atao amin'ny vovonana Rimfy no azahoanay manao izao fangatahana izao. Araky ny lalàna faha 2014-020 mikasika ny fandaminana sy fomba fiasa ary anjara andraikitra ny ratsa mangaika eo ny vondrom-baokaparitra ny ra-pahefana andininy faharoapolo dia milaza fa tsy maintsy atao ary ampy ho fantatry ny be sy ny maro ny fanapakevitra raisina eo anivon'ny filakevitry ny tanàna. Noho izany dia angatahanay ary ampahafantarina ny be sy ny maro ny dika mitovy ny fanapahana nataonareo makasika ireo famarotana tany na famondrana fitantanana tany manaraka ireto: manoloana ny Descours Cabot Ankazodrano, manoloana ny Plaza Inna Anjoma eo an-tapon'ny Vory, manoloana ny kianjan'ny fahaleovan-tena na amin'ny kopy fianara eo Ambasambaza, eo anelanelan'ny Galana Mbalakisoa sy ny Travaux Esorohitra, eo ambadiky ny Jovena eny amin'ny Cour d'Appel ary ny Obe Sorohitra manoloana ny Elevazy makeny amin'ny Star. Midika ho fanararota-pahefana izao tranga misy izao ka tsy ho atao tompotrano miono ny vahoaka. Raha tsy olona dia mahamenatra sy mamoetra ny endrika hitantanana ny fananany tanàna ny Fianarantsoa, izany hoe ny fananam-bahoaka tantany ny fiadidinan'ny tanàna ny Fianarantsoa. Nandraram-bahoaka ety fotony ny tsy fahampahafantarana ho an'ny be sy ny maro ny fanapakevitra raisina. Raha ny marina dia tokony ho peta-drindrina ao amin'ny commune izany na ny amin'ny journal municipal raha misy zany na mampiantso anareo mponao gazety isaky misy fanapahana lehibe indrindra fa misy fitakiny ny olom-pirenena ety fotony ohatr'izao. Ho hitantsika amin'ny andalana eo ny mety ho toy ity raharaha ity fa tsy tazapotsiny izao zava-misy izao ity vovonana Rimfy ity. Raha iny tany Fianarantsoa dia ianatsimo hatrany sika any amin'ny distrikny Toliara faharoa indray kosa misy ireo hamambolana maro no tsy nahazo ny tamboka aminy ireo mpiasa eo anivon'ny commune Betsinjake ao anatin'ny distrikny Toliara faharoa ka velon'ny taraina manoloana ity tranga ity. Anjakazakany ben'ny tanàna ozy ireo mpiasa ny commune ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompon'andraikitra maefa ny amahana ity olana efa naharitra antoanany maro ity. Atri amin'ny androany tsy mbola misy ny mangirana ny fitarianan'ireo mpiasa eo anivon'ny commune Betsinjake ao anatin'ny distrikny Toliara faharoa ao. Misy efa mbolana maro ireo mpiasa no tsy nandray ny tampokaramany ary velon'ny taraina. Ka eto zahay tompo miangavy ny mpitondra fanjakana indrindra ny président de la république andro amin'ny ministre ny tany commune mampidi vola io commune Betsinjake io fantanay tokoa a milliard isan-taona ny vola militsy ao zay précepteur mampilitsy vola ao mandoto anareo monsieur le président maharaty endrikanao monsieur le ministre ny tany izao zavatsy ataony ben'ny tanàna commune Betsinjake io ka miangavy re tompoka tanandroa raisonareo jerevonareo zay fa marary ny tsosan'olo ny anakinay tsy mianatra an'izao anakinay anakinareo gasy zahay nareo lehibenay efa manao ty ataony rakoto ben'ny tanàna ny Betsinjake io nefa mahagaganay ny antony tsy mba misy raha mahazo azy satria latsaka tirena io commune Betsinjake io potiky tena potiky tsy manao hanasoa io ben'ny tanàna io fa hanapotiky zahay tsy mahazo kana na ny zonay ny kinapsa pikamba naradalana amin'ny kinapsa zahay na ariary 0 ariary amin'ny kinapsa. Nanamafy ihany koa ireo mpandolo-tsaina ny tanàna fa hiarany tsindry ataon'ny ben'ny tanàna izy ireo miampy ny olana efa misy amin'ny tsy fandraisan'ny karamany izay. Voalohany indrindra dia manao fanambarana eto izahay noho ny tsindry ataon'ny ben'ny tanànanay eny amin'ny commune Betsinjake. Tsy mahazo mandalo ny bureau mihitsy zahay hatramin'izao satria anaovany raha matahora. Faharoa
6 session nataonay tamin'ny tampivoriana 2022 fahatelo misy drala tsy toko tsy forohana avy any fitondram-panjakana any ambony fanampenan'ny commune zay antsoina amin'ny teny vahiny hoe subvention tsy nandalo délibération amin'ny conseiller io fa tsy fantatra ny nanaovan'ny be ny tanàna azy hatram'izao ka manao antsoavo zahay any amin'ny filoham-pirenena indrindraindrindra mba hamaha izao olana ato amin'ny commune Betsinjaka izao fa fotika tanteraka io commune io tany teto amin'ny fitondram-panjakana eto Toliara dia efa namonjy zahay ny district ny Toliara faharoa satria io miahay anay voalohany hatram'izao dia tsy mahazo valiny zahay efa namonjy zahay ireo député reo fa indrindra député Toliara faharoa izay antsoina amin'ny teny izay manana député Roselin tsy voavaha io olana io hatram'izao manao antsova ny tompona andraikitresany tokony araka izany ireo mpiasan'ny commune Betsinjaka Toliara faharoa reto mba hamaha ity olana misy ao anivon'ny commune ity. Efa lasarina hatraritra retona vao rozy ao Betsinjaka Toliara faharoa ny taky izao karama zao fa entendreo tompona andraikitry hijery ny vaholona makasikasy fa la fomba vao hafa eo mipejiny fahasalamana indray kosa no etsika ano izany ny fampiralamba vao amin'izao alina izao nanomboka ny daty ny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo febroary lasa teo olona iray indreo no fantatra fa namony ainy vokatry ny valinaretana covid-19 raha olona rehefa hafa kosa no tranga ao anatin'ny fahasarotana na ny forme grave izany misa telo ambin'ny folo ireo tranga vao tamin'ny fitilina misa roapolo sy telo zato natao manderana nosy raha ny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity izy ireo zay mitsinjara amin'ny faritra efatra eto Madagasikara ka ny folo eto Analamanga avokoa ny iray loatra mangoro ny iray ao Boeny ary ny iray afa ao Menabe ao izay ny tapany voalohany teto anivony fampalalama vao dia isenty vetivety aloha isika tao anaty doka varitra reo dia rehefa avy eo indray ary topolasy topovavy Marco! Homem 60, laissez! Homem 60, laisse Buena! Homem 60, laissez! Marco! Balika Homme 60 jiro antona telo lehibe jiro entanana ray mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo Balika mamiratra no aviko Homme 60 Reko fa afaka baky ianao raha sefy hianatra izy mbola tsaiko lohatreto mieritreritra hoe amin'ny fianarana ny tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matoky azy sady tena mora varaka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mbavainty za dia anao commerce et marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionina amin'ny voté 3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'indrasana fizahay efa tao iprime raha dia ho tafahoatra anay izao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir izay resika dia tafavery reto anivo ny fampalalama vao andraiko dia mbola anasananao hatrany topolasy topovavy anaraka ny vovoantsika hatramin'ny farany nanana ny tantarany manokana tamin'ny andro ny fahampanjaka ny faritra vakinakaratra iray izay antsoina hoe imerina atsimo tamin'izany fotoana izany ny frantsay no nametraka ny arina hoe vakinakaratra fa fanjakana imerina atsimo izany tamin'ny fotoana ny fahampanjaka raha ny fanazavana dia raha antsika ny fanadidina entin'ny zone lar 900
voalaza ao anatin'ny tantarany andriana fa imerina atsimo no atsona ny fanjakana tany amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'izany fotoana. Tao Betafo no renivohitry ny fanjakana imerina atsimo tamin'ny andro nisy andrianam-bonomerina. Nisy tantara manokana nisy anatongavana ireo mpanjaka tany amin'ny faritra iny. Ny frantsay taty aoriana no nametraka ny anarana hoe Vakinankaratra fa fanjakana imerina atsimo izany tamin'ny fotoana nisy mpanjaka raha ny fanazavana. Telo mianada zay zafikeliny Andriamanantany no nalefan'ny reniny zany nandeha nitsopondrena nanakany atsimo satria nyvonoina ny raibeny dia zay natonga azy telo mianada zay nanorina ny fanjakana any Merina atsimo. Rehefa niala tany Lasory izy ireo dia nandalo hatrany Fisakana hatrany Kirokany dia miverina indray aty Manandona ary ny afara moa dia tany Betafo no renivohitry ny fanjakana tao Merina atsimo ary fanamafisana an'izay moa zany tamin'ny andron'andriana Ponimerina dia naka vady anankiray natao hoe Rakalamena izy tao Betafo zay zanaka taizan'ny mpanjaka andrianan'ny tompony tany. Fa mba ho fandaminana fanjakana satria fanjakana rindra izy io araky ny lova tamin'ny Nenibe Rafoisy Rangita dia ny fanaraka aloha izy roa lahy zany tatia Tsinjoarivo aty akaikina Ambatolampy tao ny fanarahana dia hoe ny izay anaiky hanoanao fa mba handaminana zay dia omenanao zany hovady Rakalamena zay zanako ao an-trano. Isany nakavady tany Betafo tamin'izany fotoana iandriana Ponimerina ary naka nisy Rakalamena izay avy amin'ny fanjakana imerina atsimo. Najano ny andriana Ponimerina tamin'nisy andria tompony tany dada nisy Rakalamena ny fanjakana tao imerina atsimo. Andriana Ponimerina indray zany nametraka hoe ny faritra atsimo manontolo dia napetraka eo ambany fiadidiny teo Betafo avokoa. Zany hoe ny faritra Betsileo zany sy ny faritra any Menabe natao faritany atsimo manaraka ny Merina atsimo fa ozy nareo no Merina aty atsimo dia mipetraka izay anarana imerina atsimo zay saingy teny anko izy hoe rehefa niala tany Ambomanga nakaty dia nahita fa vakiny ty tendrombohitra karatra ty ny taninareo dia zay moa no nalain'ny frantsay rehefa aveo mariko tsara hoe ny frantsay no nankalazany hoe Vakinankaratra fa ny anaran'ny fanjakana dia fanjakana imerina atsimo. Zay ny tena marina ary Betafo no renivohitra. Marina fa nisy fitambaram-panjakana vitsivitsy tao fa andriana Ponimerina nametraka hoe andrianan'ny tompony tany no zoky olona amin'ity tompony fizokiana amin'ity imerina atsimo ity. Tamin'ny nafanjakana imerina atsimo aniny faritra iny misy nisy ansona wisha tedimy izany wisha lafondimy ny tany voalohany indrindra ny teny ny taranaka ny tantara ary ny toavina izay resaka fombo. Maro ny zavatra iraisana raha ny eto Madagasikara saingy misy ny mampiavaka azy raha ny fanazavana. Fantatsika moa zany isaky ny alady tahaka izao dia misy ireo toerana manatantara izay hoentina aminao eto anivony fampahalalam-baovao. Ino makasika ny any amin'ny faritra Vakinankaratra izay natsoina hoe imerina atsimo tany am-piandohana fa dia tantara hafa indray no hoentina amintsika amin'ny alady tahaka izao. Fa any Tomasina any Fanirivoatsinana ny marimarina kokoa mizoro hatrany ary manohy ny asa soa izay fanao ny fikambanana SMTMA na ny Saint Michel tsy mitatao Ampalibe zay najoro ny tompoky Saint Michel Désiré lehibe ny faritra tao Agnalanjirofo teo aloha no sady sobavim-boaka ny Madagasikara voafity tao anatin'ny district ny Fenorivo Atsinanana. Na dia falasan-korazana izy ity filompanorona ny fikambanana ity betoatrany ny asosialy izay ataon'ny fikambanana raha ny fanazavana. Fanadidiny etiny Erino Razafimanana. Taorinan ny fahalasana ny tompoky Saint Michel Désiré ny volana Aprily taona 2012 manohy mamelo maso ny fikambanana Saint Michel tsy mitatao Ampalibe izay najoro ny tisolom-bavambahoaka teo aloha sy lehibe ny faritra Analanjirofo teo aloha ity ny taona 2012 ireo akaiky azy. Tsy maty fa mbola mijoro ary manohy hatrany ny asa soa izay natomboky ny mpanorina azy ny fikambanana SMTMA eto Fenirivo Atsinanana. Izy io zany fikambanana najoro ny tomboky Saint Michel Désiré zay filompanorina ny fikambanana io zany tamin'ny fotoagnandro 2014 tagny hoagny zay raha tsy diso ka raha nisy falasan-korazana izany
dia ny fikambanana moa nijoro teo nitsanana teo ary tsy nivonogno fa nitohizana satria fa be dia be ny olo nisitraka ny fahasoavana na amiany izany rangahy zany tamin'ny fotoana fahavelony tagnatin'ny fikambanana io ka noho zany raha tonga ny andro androany dia matsialo zany zahay managna didy hamelo maso an'izany fikambanana zany agnivon'ity district ty aloha satria zava-dehibe loatra ny zavatra nataony hatramin'izay zany fagnasoavagna mba hoaka ka io moa nitohizanay taty afara ny mpikambagna reto namelo maso an'izany fikambanana zany mba tsy le filazanazy ary tsy hagnala baraka zany zany fikambanana zany zany olo zany maty miaraka aminazy zany ny zavatra soa nataony fa tohizanay ary voaporo fa androany zany fa de ireo olo hitantsika androany reo zany de olo lavilavitra araka ny teny tao misy témoignage ao avy agny Bekotra extrême ouest ny district ny Feneriva Tsinanana agny amin'ny commune Saragnamba ampariny ambony agny. Nisy ny fijoroana vavolombelona ny fandimby nataon'ireo olo maventy tanàna izay nisitraka ny asa sozany ataon'ny tompoky lasaina Michel Désiré fo ny fahavelony sy nandritra ny fotoana na olom-boafidy sy na olom-boatendry azy teto andrenivohitra ifaritra Agnalanjirofo. Mahatsiaro ny fahavelomany ireto mpandimby azy ireto manoloana ny fisiany fahasairanana amin'ny lafiny maro mianjady amin'ireo vahoaka ny Feneriva Tsinanana amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny fahatompoky lasaina Michel zany tamin'izao vanim-potoagna antsika zao tegna mangirifiry amin'ny vahoaka zany ny adi-piaina tegna mikorosofahana ny fiainana andavanandro sy ny fahefam-bidym-bahoaka amin'ny magnoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana midangana zay tsy izy angamba mety hagnerigny raha nikoragniny koa angamba izy tamin'ny assemblée fa de hoe monsieur le président tamin'ny fahay Ravalomanana tamin'izay fotoana de hoe nataonao aiza ny fahefam-bidiny vahoaka mety hagnanjaigny any koa inga raha ohatra ka mbola teo izy satria tsy hitanty ny mahita vahoaka mahantra fadiranovagna no nafitroky ny événement misy amin'izao fotoagna zao mety tsy amela izy ary tegna mety trotra satria tsy mety aminazy tsy tantiny zay zavatra zay tsy matanty olo mikorery amin'ny fahasairana zany izy mety tsy avelany mihitsy zay zavatra zay fa de tegna miady ary lasa mpanohitry mihitsy angambany. Manam-pahefana efanodimandry isan'ny tsimba nanaiky ny tsindry azo lena atao amin'ny madinika iratompoky lahy ka izany no antom-pisiny ny fikambanana izay manohy ny asa hatramin'izao. Matinambila mambo ny district ny Fenorivo Atsinana ndio nefa ny faritra Lanjirofo izany tompoky lahy Saint Michel Désiré izany fa everina vetivety sika to tivy Tananarivo renivohitra amin'ny tivy manaraka ity lehilahy iray sabo eo amin'ny 430 taona no monina eo ampasika avaratra no nalentiky ny rano kompa ny atoandro teo avy nandevina ny zanaky ny anabaviny ka andeha idio tena teny kompa izy no nalentiky ity rano ity. Ora ray sasany taoriny izay vao tonga ny sampana mpamonjy voana 5-10 minitra taoriny fahatongavan'izy ireo hita faty tao anaty landro ilay tovolahy nderatsika ny fanampanazavana. Avy nandevina zanakanapavina imaly zazakely eritaona sy tapany nalevina nay vao teo tosy dia niala lozy zay teo nilomany teo tena nasa lamba dia dio dia zay avy ninambary dia avy ninambary avy nampanambary le mpanasa lamba teo zay dia lasantro no entananody dia tany an-trano fa eo mpananambary indray maty ny ranareo ozy le ty solozy le rony lasa toa dia natsipoky le filia dia lasa zay niazakazaka dia nijinjenay fa tsy tratranay tso fa ny tena an'le reo hoe ndraso alesy fa mipitarakana amin'ilay fa za tsy manambolangana na pompe alay avy lomana zara ozy le rony la ozy matao an-trano tsy matao zaho za tsy tia alalozy dia le ry mbola andeha ozy le ry ka tena nandeha tokoa le dala lomany izy dia vanteneny le re za ty tsy manambolangalana pompe alay dia sa ozy andeha ozy le dala le rehefa mety mamy izy dia makolapse mety kolapse crampe tanaty dia mety crampe le ry dia zay navotana azy. Amaranantsika ny vaovao avy eto antoerana any Nosy-Be olona miisa 10 no voasambotra ny mpitandro filaminana avy ao anivon'ny gendarmerie Pyrenena ao anatin'ny arrondissement Diamanjary ao Nosy-Be nandritra ny hetsika fandriampahalemana atao antoerana tamin'ity herinandro ity olon-dratsy izay mpamatsy bala sy ny dahalo eo ihany koa ny mpivarotra zava-mahadomelona voatazana amponja avokoa izy ireo raha ny fanazavana. Nderatsika ny fanazavana makasika izay. Zany hetsika zany moa dia
nahafahana nahazo vokatra izay nahatratrarana olona miisa 10 eo tanatiny mivarotra rongony, mifoka rongony, nahitana resaka mpanao sito mahery reto, dia ihany koa nahitana etuiana balana chevrotine izay mandeha any amin'ny 500 mahery. Izany hetsika izany moa natao mba hisian'ny fandriam-pahalemana anatin'ny préfecture ny Nosbe. Marihana moa etoana fa ireo olona izay tratra ireo dia efa natolotra ny fitsarana ary voatazona vonjimaika avokoa. Ny hetsika izay atao dia tsy mijanona fa mitohy ary mitohy hatrany mba hisian'ny filaminana eto amin'ny préfecture ny Nosbe. Amarantsika ny fampalalambavao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy dia ny maresaka iresaam-pirenena manodidina ny 70 eo ireo mpitsaponenana namon'ny ainy vokatry ny filetehan'ny sambo nandehanan'izy ireo tao amin'ny faridranomasin'ny Italia. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo tao anatin'ity sambo ity raha toka efa Italia avokoa ireo olona izay voafitra soamantsara tamin'izay feretrehan'ny sambo izay. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Misa valopolo ireo mpitsaponenana avitra tamin'ny firendrehan'ny sambo tany amin'ny faridranomasin'ny Italia. Misa 70 ireo maty tamin'izany ny fanazavana. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo olona nandeha tamin'ity sambo rendrika ity raha fanazavana ireo mpamonjovona any an-toerana. Raha ny nambarany ireo hampandeha tamin'ny sambo manodidina ny 500 eo ireo olona nandeha tamin'izany sambo rendrika izany. Efa nentina any amin'ny hôpitaly nanaraka fitsaboana ireo olona avitra soamantsara raha ny fanazavana izay manodidina ny 20 eo izy ireo. Saika avy any Iran sy Pakistan ary Afghanistan avokoa ireo mpitsaponenana ireo raha ny fanazavana. Aorian'izao tranga izao afaka manao fangatahana hijanona ao Italia ireo mpitsaponenana ireo raha ny nambarany tompony andraikitra any an-toerana. Nambaran'ireo mpitondra ao Italia fa tokony tsy avela andeha intsony ny sambo mba hisorohana ny loza tahaka izao. Izay ny makasika ny fampalalambavao tamin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahy ianao tany tokantrano nanjohy hatrany ny fahitalavitra kolo naraka ny fampalalambavao tamin'izao fialantsika amin'izao alina izao. Mirary herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra samia ho tahin-jagnahary atsika jiaby. Veloma tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.